afarana ny page Facebook marika Ravalomanana official MPS Real TV tahotra ny afantarana ny nataony dia mitady hevidratsy ny fitondrana. Lavanilina tsy misy mpividy, nidina andalambe ireo mponina ao Manamby Maroantsetra. Fanona ratsa magaiky any seni engany mba tsisy fetraikany amin'ny kalitao ny fifidianana hoy ny KMF Knoe. Ankafaliana sy ampitiavana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no iarahako anao amin'ity ariva ity. Tonga sondry anao atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-bavao manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Voninao ary say ho nambarany filoha marika Ravalomanana anavitra any Madagasikara fifidianana ihany no ahafahana mandresy ny zavatra tsy manjary rehetra ataon'izao mpitondra izao. Mila averina amin'ny vahoaka ny fahefana ary omena fahafahana malalaka izy ifidy izay fantany fa amaly ny etaetany. Ravirazava mahena sy mbola afa-tsara. Ny CC omaly ny fiaonan'ny kandidata Ravalomanana tamin'ireo masy vovahiny eto Madagasikara. Ny masy Amerikana, ny Anglisy ary ny vondrony Europeana izay samy milaza fa hanampy any Madagasikara mba hisiany fifidianana madio ary mangarahara. Tena fa anatin'ny vanim-potoanan'ny fifidianana ho azy ankehitriny fa ianareo tokony hijery sy hanampy anay atateraka ny fifidianana io. Fantatray izy fa ireo no tena mandeha ny lalana hoe fifidianana io inona mahatonga an'izany. Tsotra hoa tianaja ny constitution hoa. Efa tena fadinana sy mijaly reo voako reo. Fa reo hiverina any aminy fahefana dia reo izy safidy zay olo mankiny mitondra azy. Indrena tamin'ireo Anglisy koa, ino izy fotoana tena ilainao amin'ny fanampiana sy fiaraha-miasa. Dia ny fanaraha maso amin'ity fifidianana ity ho satria reo tsy petrapetra fotsiny reo. Amin'ity zay mba hanaovana ny le bulletin unique any ivelany fa dedavin'ireo atao eto. Ampio zay taiza matahotra izy fa tsy maintsy ataonay azy avy tamin'izay afa-dray. Dia jereo koa zay isiny mba tsy ahafahana mangalatra n'in'le ataon-dralany taloha dia manao hoe doublon zany reny hiezaka koa izy. Dia areo maso koa reo le anao voatiky reo tena be mihitsy zato nangatako tamin'ny maly mba dia hieno izy. Maly dia le andro lehibe mihitsy na nianako tamin'le vahiny reo satria reo no partenaire antsika rehefa aveo. Na fampafina Madagasikara tsy maintsy taterahantsika io fa naoelany naoelana tsy maintsy isy ny fifidianana fa arakaraka malavabe io mba hampijaly ny vahoaka. Tokony ho nomeny kandidata Ravalomanana fa vitany ary ananatraikefa izany fitantanana firenena izany. Efa vonina anao an'izy atena iosany ary ampesa zay fakingato sy ny fahaio. Mbola mamety anareo fa aindada io. Fantatro tsara eo vanina ny tantanana ity firenena ity. Ny atao hoe bonne gouvernance zany fazana mitantana. Zay ihany. Ny firaisan-kinantsika rehetra zava-dehibe. Ataontsika mihitsiny zay tena ampahinantsika. Ary efa mihinan-kanina deo olona. Faniny rehetra hitantsika io. Ny tsy fahaizana mitantana mahatonga ny zanatsika tsisy mianatra. 200 isan-jaton'ny zanaky malagasy ihany mianatra tsisy mianatra tsisy mianatra. Tamitsika tena mana 200 isan-jaton'ny malagasy mianatra daholo. Nafonja ny afatra ho an'olom-pirenena ahazoana manangana pakiady entina miatrika ny fifidianana. Miantso antsika rehetra ato anatin'ny RMDM mba hirahinana tsara, mitovy jery ary indrindra mba samby hifanampy. Ao isika mba ho samby andraikitra hatrany anentana ireo vahoaka mba ho sahy aneo ny heviny sy ny safidiny. Iary indrindra ireo safidim-bahoaka ireo. Tena miantso ireo hoe mba harovo ny safidinay. Fotoanan'ny fanavotana ny firenena izao famonjena azy ary fotoana ahafahantsika koa maneho fa tsy manaiky lehibena an'izany isika. Ka ninona hitranga eo ninona hitranga eo volony ijoro amin'izany hatramin'ny farany isika. Mbola miantso antsika rehetra mpikambana anatin'ny RMDM ary aho. Miantso antsika satria mbola tsy vita ny adidintsika. Mba samy irahiny isika. Na misy hevitra tsy mitovy azy mifanatono, fanazavana. Satria tena tsy maintsy mijoro isika raha toa ka tia hita, tia azo zany tena fifanampiandrana. Fifidianana madio, mangarahara, ivoan'ny tena safidim-bahoaka no tanjona ho an'ny fifidianana 2024.
manana faharetana ny filoha Marc Ravalomanana ny tatana ny rodobe ny mpanohitra na ny RMDM izay ahitana politika roapolo mahery amin'izao fotoana izao izay tsy voatery hitovy hevitra atao anatin'ny efataona hoe nambaran'ny filoha-hevitry ny RMDM ny pasteur Edouard Tsarame Androany na nanambatra ny mpanohitra atao anatin'ny foto-kevitra maro samihafa ny tenany namolavolany rehetra ihany koa atao anatin'ny fanaran-dalàna ny fanajana ny demokrasia ary indrindra nampiray tamin'ny fitiavan-tandrazana ny laza moa teo anivon'ny RMDM Androany fa tsy lefitra amin'ny ampimamba ataon'ny filoham-pirenena amperinasa ankehitriny ary efa vonina aka ny fitondrana fanadidina mbola nataony Ravirazafimaina sy mbola avatsara hatrany. Tsy mora ny mitondra toko politika tsy mitovy no samy manana ny foto-keviny avy fa vita ny filoha RMDM Marc Ravalomanana izany hoy ny pasteur Edouard Tsarame. Sarotra ny lalana nodiavina nandritra ny efataona njoroana teo ny fanaratsiana ny fanakatsakanana sy ny maro hafa saingy mbola mijoro ary ady amin'ny tsirariny hatrany ny RMDM any vahoaka ny fahefana ary averina amin'ny vahoaka izany. Hambopoana tsirairay avy na toko tsirairay mety manana mahisasy na toko tsirairay avy ao anatin'ny RMDM fa rehefa atotoky ny président Marc Ravalomanana ao anatin'ny fitaovam-panorazana izay dia ampandininay ny hambopoana tsirairay avy fa izay ako tsy midika tsy hitsikerana fitondrana izahay na dia ampandinina ny hambopoanay manoloana ny zavatra hitondrana anay tsy maintsy koa izahay amampanohitra anay ny teny ny tsoleka ataony mpitonga fanjakana matotonga amin'izao fotoana izao tao Andriamanitra ny tanjony RMDM izay nitondrana anay atany am-boalohany dia mazava fa mpanao politika vonona haka fahefana ny RMDM dia marary fo marasana izy mietetan'izany fa hoe anondram-panjakana omby eo ndraky mety izay ihany fakana fahefana dia tsy mety amin'izany hoe nataonareo zany fa tsy zahay no anao azany tsy anareo no anondesina anay fa matoa zahay miteny hainay ny tokony atao. Tsy maintsy mitolona hiala mikejany vahiny rehetra ho kosa ny mpanao politika Victor Manantsoa nanamafy ny tenany fa niverina eo amin'ny fitondrana ny tanjona resy lahatra ny lehilahy fa vita ny kandida Ravalomanana ny tarika ny Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy. Dia ho tonga amin'ny tavona izay hitadavisika isika ahafahany verina somasara amin'ny fitondrana antia Madagasikara ity. Mino zahay andimatoa ray aman-dreny président fa ho vitasika io mino koa zahay fa isika vahoaka malagasy rehetra indrindra fa isika akon'ny RMDM dia olona harana hitonga amin'izany fahombiazana sy fandrotrena izany vita amin'ny président Marc Ravalomanana mitarika asika ary hitonga ny Madagasikara mba hanana mahizaza manerana amin'izany izany mahereza ao malagasy fa eo ambany fitahi amin'ny Andriamanitra ny nahary eo ambany fitahi amin'ny président ray aman-dreny Marc Ravalomanana dia tsy fesipaisy tonga amin'ny fandrotrena isika malagasy ampely. Efa leo izao fitondrana izao ny vahoaka malagasy ary mandinika izay olona afaka anarina azy ao anatin'ny lavaky ny fahantrana izay no nampiray ny HVM hiaradia amin'ny RMDM noho ny vinana na samy hafa foto-kevitra azy. Dia samy manana ny foto-kevina na mijoroana ny tenako dia manana ny foto-kevitra hijoroanay izay fa kosa rehefa misy ny zavatra izay mahasoa an'izao firenena izao ary tokony ho alamina iarahana mijery ny ampandroso anazy dia izay no iarahana ao anatin'ny RMDM. Aza mieritreritra itsono hoe vahoaka madinika ny anteniko dia izao ny malagasy tompoko efa vahoaka mandinika. Maro ny asa miadron-rotobe ny mpanohitra ho kosa ny sekretera jeneraly ny atokotiko Madagasikara mampiasa fahefana amin'tsy izy ny mpitondra ankehitriny ka izay no antony andraisana fanapahan-kevitra indrindra fa tsy misy isarangotona intsony ny akamaroany malagasy. Mbola tsy vita hatramin'ny farany ny asan'ny RMDM
ary mbola misimisy zabe anankiray zay tsy maintsy tokony ataon'ny RMDM zay tsy maintsy afarana amin'ity taona ity zay fahorian'ny vahoaka malagasy zay dia miverina mitodika amintsika rehetra indrindra tsika mpikambana ataon'ny RMDM fa raha zao zavatra misy ena amin'ny vahoaka malagasy zao raha ny fitondrana misy ankehitriny tsisy fahefana tsy eo ampelantanana ity fitondrana ity na fahefana manao ny lalàna manova ny lalàna hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka na ny fahefana manatanteraka satria eo aminazy daholo fitaovana rehetra sy ny manatanteraka an'izay fa mbola zao mazo ny firenentsika noho izany na tsy tia ny vahoaka malagasy izy na tsy tia hijery intsony ny fampandrosoana vahoaka malagasy noho izany anjoaran'ny RMDM manao azay navotana ny vahoaka malagasy zay ny farany dia zao ampitao amatsika rehetra fa kely sisa tsy tonga ho azy ny antony ananganana ny RMDM fa noho ny fahitana ny fahasarana-bahoaka mandeha amin'ny tsy tokony alehan'ny fampandrosoana ny firenena ary tapenam-bava avokoa izay tsy mitovy fijery amin'ny mpitondra nahazo vana ihany koa ny fanitsakitsahan-dalàna nataon'izao fitondrana izao ny mpikevitra eo antoko politika maromaro tao anatiny hoe isika reto raha hijanona fotsiny eto dia vao miloza mazo firenentsika tanjona iray ihany itoviantsika dia zao hoe ahoana nampanjakana ny demokrasia eto Madagasikara ary ahoana no amin'izay ny vahoaka malagasy mba hampandrosoana azy tsaroko tsara fa raha ohatra izy ireo mifidy président RMDM matoy mantsy azy tandremitra zao la discipliné be tsy misangisangy an'io mihitsy ny zao la manada tsara zay démocratie malala tsara zany hoe bonne gouvernance zany malala tsara zany discipline zany dia nazy izy fa tsy mihina président raikitra lany tao anatin'ny assemblée générale neo antokorova no nalany fa tsy hoe mitendritendrena fotenteny amin'ny ara-peteny nataty ka raha atao jery todika zany ny antony ny arantsika nanangana ity rafitra ity dia natsapa dolo melomy rehetra fa mandeha amin'ny tsy tokony elehany firenentsika vo vita kelikely fotsiny ny fanokanana azy dia tsapa tsara hita tsapa etaona kory dia mizotra makany amin'ny tsy tokony elehany firenena voisakisaka zany demokrasia zany ary indrindrindrindra tsisy ny raha ny lalàna velona misy tsy voazy demokrasia voitsakitsaka da lampandelana andehantsika ivonony zay tonga an'le eto hoe RMDM ary voalako anatin'izany anarana RMDM zany le hoe demokrasia rodobe mpinoa tao amin'ny Madagasikara voaresaka zany hoe demokrasia na dia voavolana vitsivitsy fotsiny azy hoe aminareo dia efa hita taratra sady fa tena tsy voaza ny demokrasia vao mainka aloha zany dia tena loza mihitsy ny fanampianam-bava atao amin'ny mpanohitra sy ireo zay tsy mitovy hevitra aminy maro ny fanenjehana antsika mpanohitra ny sakatsakana ary ny fanehokevitra dia tena tsy afaka mivoaka mihitsy amin'ny ena manjery ary misy mihitsy ary nahiditra ponjana ny gadraina tamin'ireo namantsika ireo mbola misy any izy ireo amin'izao fotoana izao fa raha voazintsika eo fahefana reo voaka voalohany marina fa ny fanindran-dalana tamin'ny tolony 10 août 91 ny fankalazana androany nisy ny iray minitra fahanginana ho andreo lavo tamin'izany nisy ihany koa ny fizarana mofomamy mba ho mamy hatrany ny fiarahana nanamafy hatrany ny mpitarika fa misokatra ho any rehetra ny RMDM fareraka leo atofoky ny tsy faiza mitantan'izao fitondrana izao ary ny tsy fanaovana laharam-pameana ny sosialim-bahoaka ny olona amin'izao fotoana izao marobe ny resy lahatra amin'ny vina apetraky ny candidat Marc Ravalomanana ary vonina ny anoana azy hatramin'ny farany Ravrazafy sy mbola afa-tsara manana fanantenana betsaka ny olona ary anahenony vina everiny candidat Ravalomanana amonjena ny malagasy sy anarenana ny firenena namelombelona ny fanantenan'izy ireo fa tsy maintsy avitry Madagasikara anana no avy ny taranaka na moa indray ny ampom-pirenena tena hatramin'izao dia tsy tena manaiky toko fa tena resy lahatra amin'ireny kabarina tony teo reny tsisy olona afaka avita afa-tsy izy ihany raha reny tena kabarina tony teo reny ny sapako hoe tena mavitsy izy eo dia ny
eo amin'ilay programme ohatra hoe momba ny fianarana, ny momba ny tsy fandrariana sakafo, momba ny tsy fananana asa, momba ny reny ohatra ny taloha zany dia hoe nianatra ny 92% ny ankizy tafiditra nianatra teo zao, nefa ny asa isytena 42% ngamba ny miditra fianarana amizao. Dia ozy tena raha ohatra zany ny président Ravalomanana mbola tonga amin'ny fitondrana, mbola resy lahatra fa mbola isy vonona hitondra firenena. Tena hitako mihitsy hoe manana fahavonona hitondra firenena anarana le firenena latsaka andavaka. Zay zany no hitako hoe naresy lahatra na satria le firenena efa latsaka andavaka tanteraka. Natramin'ny farany mihitsy ny anohana anazy. Matoa tonga eto zany dia vonona anohana anazy. Ny andraindraiko amin'le izy zany fampandrosoana amin'ny arakasa sy ny fampandrosoana ny Madagasikara dia izay tanora dia vonona ny andraikitra amin'ny fanatanterahana ny asa rehetrarehetra ilaina amin'ny fifidianana atao. Izy tena vonona ny latsaka filoham-pirenena ary tena navitra n'izao firenena izao satria izay tena latsaka katerena mihitsy ny malagasy amin'izao andro izao. Dia tena vonona tokoa izy ary izay dia vonona anohana anazy indrindra fa izay association nanomboka tamin'ny 2009 dia mbola vonona anohana anao président Izahay satria tena mijaly ny taranaka faramandimby raha mbola ohatrany ka vazaha frantsay nitondra n'izao firenena izao. Manohana anao ka hatramin'ny farany ary tsy miala aminao mandrapatapitra ho fofonay koa président. Fa hatramin'ny androany tsy mbola miverina tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ireo mpiambina azy 12 isa apaiko ny primature izany raha ny fantatra ary ny na atao ny lalàna nefa no mametraka izany satria efa filoham-pirenena teo aloha ny filoha Marc Ravalomanana kazony ny manana mpiambina manokana mampitandrina ny tompon'andraikitra amin'izany ny sombam-bahoaka Fetra Ramozafimbolona ary tsy anaiky raha sanatrika misy zavatra manjo ny filoha Marc Ravalomanana noho izay antony izay ravrazafy mahenina sy mbola afa-tsara. Mihamafy ny antsonjay atao amin'ny kandida Ravalomanana indrindra rehefa manakaiky toy izao ny fifidianana. Efa tsy resahany intsony fanakatsakanana samihafa atao ny fanaovana ny asany tokony ivelana Antananarivo sy ny famaliana ireo fanasam-piangonana, eo ihany koa ny fisoparana ny MPS sy ny page Facebook Marc Ravalomanana ofisialy. Izao indray inona tsy averina aminy ireo mpiambina izay tokony hiaro azy. Izany tsy vao enjehindraka miolatra veliteny. Zay zavatra fantatra. Taika avy any primature daholo mahinana teneny. Satria nanontany eto teorina fa vaiky izy io baika avy any primature ozy. Dia zay nanalana an'ireo garde corps ireo. Tsisy nalaina tena tsy naveriny intsony. Titenenareo tena fa mila antso-jay zareo. Dia gaga mihitsy amin'ny après ministre hoe ahoana anao dia tsy alala zany anaty hoe olona manana statut ny ancien président io anjaranao ny manao aza dia anao olona fanalala ihany tsika taloha ministre anao tamin'izany président dia vitanao manao an'izany. Fanajana demokrasia no zava-mitranga, fanaovana raha matahora ihany koa ary fanozongozona mpitondra ireo kandida izay efa antenainy vahoaka. Fiady maloto no misy ka mila mijoro ny rehetra hoy ny solombavamboaka Fetra Ramozafimbolona. Teny président hoe primature nanaisotra ireo mpiambina 12 izay zony no misitraka izany ho fiarovana ny ainy sy ny ankonany sy ny fananany. Manafatra izay andremato premier ministre raisiny ho tompon'andraikitra voalohany ianao raha sanatria misy zavatra mahazo na tsy mahazo fa menasy manodididina an'izay zavatra ina mifandray amin'izay tsy fisiny mity tsy fahampiny ny mpiambina izay ny lalàna ny mametraka izany hiambina ny filoha Ravalomanana dia manentana antsika io sahijoro ninona ho ampitahoran'ireo atsika mijoroatra amin'ny farany fa tsika manana ray aman-dreny sa ary tsy eutra mihitsika ninona ataonareo kofa nijorona hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany manotombotsy ho avoaka malagasy no hitarihan'ny président Ravalomanana atsika. Fa tsy misy etika intsony ny fanaovana politika eto Madagasikara tapidalakale ny fitondrana ka manao ny hevitra rehetra ampanginana ny fanoerana ho hiatrany ny solombavambahoaka voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahadimy ny solombavambahoaka Fetra Ramozafimbolona. Izay no azo amaritana ny fisoparana ny page Facebook manao toy vakana amin'izao fotoana izao ho ny fanazavany. Miantso ny ametrahana fitoriana kosa na feonivy ny Frantsa mo pirenena etsy ankilany. Fanadidina nataony avitra Sundrabe.
tsy misy afaka mikirakira ny pejy Facebook itsonina ny filoha Marc Ravalomanana na ny eto amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS herinandro teo izay. Nanao fanambarana ihany koa ny avy amin'ny fahitalavitra Rahavavy Real TV fa nisy nitsopatra ihany koa ny pejy Facebook-n'izy ireo. Isika nefa katoko ny fifidianana. Maro ny endrika efa nataon'izao fitondrana izao ny ampanginana ny fanoherana. Isan'izany ohatra ny tsy fahafahana mandefa amin'ny boky satelitaire ny fahitalavitra MBS. Mijoro ary mitohy ihany nefa ny fampitam-baovao. Nano antony tsotra kely satria tapidalakale ny fitondram-panjakana sy ireo mpanaradia azy ireo fomba azy dia manao ny fomba mamoehatra tsy misy etika intsony le fanaovana politika. Mafy loatra ilay fitiavana, ilay seza sy ilay tombontsoa izay azo tamin'ny tsy ara-dalàna ary mbola te hifikitra amin'izany. Fa misy antony hafa ihany koa matoa manao an'izany ireo dia mitahotra indrindrandrindra ny avy aty amin'ny RMDM, mitahotra ny avy aty amin'ny Tika Madagasikara, mitahotra ny filoha Ravalomanana izay efa nilaza fa kandida. Mieritreretra ihany satria misy farany zavatra rehetra indrindra ny zavatra ratsy atao fa tsy maintsy ho adinina ianareo nampahory vahoaka io. Voasoritra anatin'ny lalam-panorenana fa zon'ny olom-pirenena no misitraka vaovao. Raha izao tranga izao dia maneho fa misy ny sakatsakana rehetra atao. Mila mandray fepetra mametraka fitoriana ny orinasa hoy ny avy amin'ny KMF Knoe fanabeazan'ny olom-pirenena. Ny lalam-panorenana aloha miteny hoe zo fototry ny olom-pirenena ny azo vaovao. Ka raha misy zany hainao manjery mahatsapa hoe voakitikitika izy zay zany mampirisika foana hoe toena amin'ny fitsarana ny resaka. Hoanay zany dia ny fampanajana ny lalàna ny asan'ny fitsarana dia miteny ny lalàna zay hoe dira la loi. Ankoatr'izay dia mitohy ihany koa ny fanakatsakana nataon'ny fitondrana ireo atoko politika tsy mitovy hevitra aminy amin'izao fotoana izao. Fananome tatsoroka arabola mitetina $7 anampiana amin'ny fikirakirana fifidianana ny masovo Amerikana miasa sy monina eto Madagasikara androany tena fohy be toerany seny tetsy alarobia androany. Etazonia araka izany no firenena faefatra nandrotsaka vola ao anatin'ny tahirim-bola iraisana na ny antsoina hoe basket fund izay nitantany sampandrarà ny firenena mikambana amin'ny sara ny fampandrosoana na ny PNUD. Tena toerana nanao ny fanadidina momba izay. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Mizara roa ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana Amerikana. $7 natokana hanoanana ny firaisamonim-pirenena anabeazana ny olom-pirenena. Ny $10 kosa narotsaka ao anatin'ny tahirim-bola iraisana na ny basket fund tantana ny PNUD. Ny basket fund izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 17 Jona lasa teo. Izany hoe 10 herinandro no nosokafany. Ampahany amin'ny filana mandritra ny fifidianana filoham-pirenena ihany no iantoan'ny basket fund fa tsy famatsiana iray manontolo. Tsy ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa no toanan'ny basket fund fa hatramin'ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka sy ny kominaly. Izany hoe ny volana Desambra 2024 vao hifarana ity tetikasa ity. Araka ny fahitantsika tamin'ny fahenina ny volana Jolay dia efa tonga teto ny Union Européenne, ny firenena Fransay sy ny Allemagne efa nandrosaka vola ihany koa miaraka amin'ny PNUD moa zany no mandrindra ny rehetrarehetra ireo dia mbola ho tonga koa ny manaraka. Fa ankoatran'izay dia efa hitantsika koa fa marina sy tao anaty basket fund dia izy fa ny gouvernement japonais koa dia nanampy ny CENI amin'ny fahazoana an'ireo fitaovana toy ny fiarakodia sy ny moto zay tena ilaina tokoa ho an'ireo rasa mangaika sy ho an'ny CENI foibe. Nanome tokony CENI fa tsy misy atahorana intsony ny teti-bola hiatrehana ny fifidianana. Tantsoroka fotsiny ihany ny basket fund fa ny fanjakana foibe no ameno ny teti-bola. Ny basket fund kosa no iantoka manontolo ny fanotana ny bila etatokana. Mba apalakilaky ny asa zay atao dia mba napetrakay manontolo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny basket fund ny asa fanotana ny atao hoe imprimé sensible. Zany hoe zany appel d'offre international no manao an'ilay izy mety afaka manao ihany koa moa zany ny eto amintsika raha mafeno ny fepetra fa dia ho hitantsika eo zany ny vokatrin'izay fa mbola eo ampanaovana an'ilay izy zany amin'izao fotoana zao. Hoentsika sy hoela zany hoe iza no aiza dia toerana anaovana an'ilay izy. Farany mety miazo eritreretina ve nisy ny hoe fananganana bureau de vote vaovao manoloana hoe izy. Etazonia zany zao ny firenena faefatra nandrotsaka vola tao anatin'ny basket fund.
inona fa ho tompon'andraikitra feno amin'ny fanapahan-keviny an'olony Ratsamangaiky ny vomera maleo tena misahana ny fifidianana hoy avy ao anivony KMF koa hoe fanabeazana olom-pirenena androany mba tsy olana hitarika amin'ny tsy fahalavorarian'ny valim-pifidianana no isy amin'izao fotoana fohy anaovana fifidianana izao ohatra ny fanazavana miantso ny amindrona ny antoko politika mitovy jery ery ihany koa izy ireo mba hanamora ny fisafidianany olom-pirenena izay ho filoha hitondra any Madagasikara amin'ny taona 2024 after Sundabe. Maro ny olana tsikaritra nandritra ny fanomanana ny fifidianana hitan'ny KMF koa hoe fanabeazana olom-pirenena. Nanao toivakana ihany koa ny tsikerana ataon'ireo antoko politika sy fivovonana isan-karazany. Na izany na tsy izany dia mizotra makany amin'ny fifidianana isika hoy ny filohan'ity fiarahamonim-pirenena ity. Mazava fa ny 9 Novambra izao no iroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena isika eto Madagasikara. Ankilan'izay dia mampametra-panontaniana ny rehetra ny firoson'ny seny amin'ny fanoloana ireo Ratsamangaiky manerana ny nosy fotoana fotsy andatsaham-bato. Zonareo io izahay zany tsy te aheno hoe zao ny fipetraky ny fifidianana tary ka zahay le olom-baovao ka mbola misy zavatra mbola tsy voafehy tsy tokony hisy an'izany zany le izy satria ny sedany iny tena mitantana ny fifidianana io raha ny tena amin'ny ankapobeny ny liste bureau de vote avy any amin'ny sediny ivoaka ireo membre ny bureau électoral avy any amin'ny sediny ivoaka za tsy te metra-panontaniana hoe misy ataontsika hoe fanerena politika ve tanoany na tonga hoe zao vo soloana le izy sa ilay processus ny liste ve no natonga ny logika hoe zao vo soloana le izy ka naninona moa raha ohatra ka vita ny fifidianana filoham-pirenena vo soloana mba misy fotoana lavalava kokoa fa ny enganie mba tsy hisy impactany amin'ny kalitao ny fifidianana zay atao amin'ny 9 Novambra io fanoloana io. Manoloana ny filazan'ny filohan'ny seny fa fandikan-dalàna ny filazana mialony mahakandida ny olona iray dia nahitsy ny KMF koa hoe nilaza fa tsy misy lalàna mamidry izany eto amintsika. Azo atao avokoa izay rehetra tsy voararany lalàna. Ankoatr'izay dia miantso ireo izay mieritreritra hirotsaka ho kandida filoham-pirenena mba hiray hevitra ihany koa ity fiarahamonim-pirenena ity ahafahan'ny olom-pirenena manana safidy ara-potikevitra mazava. Mihamazavazava kokoa zany ilay ataontsika hoe ilay safidy satria ny ray loa tsy mety ny roa koa kely loatra fa raha mba 5 zany farafahabeny mba misy hevitra 5 azo safidianana zany io fa matetika ane le 3 ndraindray anatin'le 3 misy hevitra tena fahitana hoe mitovitovy ane zany resaka zany am'izao zao fa natsika am'izao nge fa fatapatatra misy candidat reo ately fa miteny le fa miteny reo ohatrany mirona hoe tena anao fitsinjaram-pahefana manina raha fampiresaka ary nareo mpitsinjaram-pahefana rehetrarehetra reo de mba zavatra anankiray zay mafonjafonja kokoa fa le zava-misy zany raha maro loatra le candidat lasa mifamotika le hevitra ohatra hoe fitsinjaram-pahefana ihany resahana fa mifamotika le anina de verina na le olom-pirenena ary. Raha nitatitra ny filohan'ny KMF koa hoe fanabeazana olom-pirenena trany misy ny fisoratana anarana ny morondava amin'izao fotoana izao inanivony ny fokotany no anatanterana izany ka mila mitondra karapanondrom-pirenena na nisy sosiny hisoratana anarana atao anatin'ilay fifidianana ny olona iray. Tranga mitovy amin'ny Tetsy Anosy sy Ankoraohatra araky ny loharanom-baovaonay. Tsy hay mazava treto na misy fifandraisany amin'ny fifidianana izao tranga izao fa mbola miandra ny fanadihadiana araky ny fanazavana trany. Tsy misy mangarahara raha tsy tantana ny firenena ka mahatonga ny malagasy tsy ho tafarina hatramin'izao raha maro no tsy mandeha araky ny tokony ho izy ankehitriny izay everina fa ampidikizo sy analabaraka ny firenena. Ando Meratina sy Andry Rakotomalala. 13 andro tsy sokafa ny fametrana ny tota-taratasy firotsahako vidina ho filoham-pirenena. 3 volana tsy hatongavany fifidianana fihodinana voalohany. Marobe ireo fomba fiasa mametraka ayay sy miteraka tsy fifampitokisana eo amin'ny mpisehatra mikarakara ny fifidianana sy ny antoko politika. Lafin-javatra maro no tokony efa fantatra sy voaka amin'izao fotoana izao. Raha ohatra antsika tena mangarahara fifidianana io amin'izao efa fantatritsika. Efa tokony ho fantatsika zany hoe aiza ho aiza firy ny isan'ny tena isan'ny bureau de vote ary tokony efa hivoaka ny tena isan'ny fokotany. Satria anisany miteraka an'le fiahiahina ary mbola manamafy an'le fiahiahina le tsy fifampitokisana eo am-pikarakara fifidianana sy mpisehatra ara-pifidianana ny feo mandeha lasa feo mandeha le izy ny amin'ny hoe mitombo anarivo ny ange ty fokotany ty ary mitombo mihoatra lavitra noho izany ange ty bureau de vote ty bureau pifidianana ty satria fokotany ndrainge mety misy bureau pifidianana 2, 3, 4, 5 arakaraky ny abeny. Fa maninona ilay fitondram-panjakana tsy manadio an'izay resaka mandeha zay. Toy izany koa
nyresaka ny arabola nyresaka ara-pitaovana iatrehana fifidianana fa misy ny lalàna mametra sy ny fomba fiasa mametra ohatra urna ohatra bulletin tokana io amoahana vola daholo zany aiza 3 volana mielo tsy efa tokony andeha ve nidinga ny tsenam-bary-panjakana sa tena voaporofo marina tokoa fa tsy ao le vola misatra ny fampandrosoana manao toivakanyireo fitakiana sy ambana samihafa mety hanamafy ny fahoriana iainan'ny malagasy isan'izany ny olona ny mpamatsoloka ny olona ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra indrindra ny olona ny fikarakarana sy fandraisan'ny madagasikara ny lalao nosy andiany faraika ambifolo olana arabola tsy fahaiza mitantana tsy fahafantarana ny laharam-pamiana avokoa no mitarika ireo rehetra ireo trangizay tsy vitany mampitikizo fa manalabaraka ny firenena ihany koa tsy vo zao ny jeu des îles no manina hoe ho aty madagasikara raha ohatra ka tena efa niomana ny tsy hanao loi de finance rectificative fitondram-panjakana tokony tany amin'ny loi de finance initiale ary tsy ilaina LFR koa renge zany e satria zahatra efa fantatra miloatra loatra nyity fifidianana ity ihany fa andray an'io raha tena vonina marina andray an'io jeu des îles io ny fanjakana ilay LFI tamin'ny taona lasa zay nietrehana ny taona 2024 de efa tokony tany de efa ny fenona izay kitapo ampiasaina zay ina moa zany compte ampiasaina amin'ny anaovana an'io fa sady efa tsy niomana ho amin'izay tany amin'ny LFI no tsy nanao an'le LFR ianao tsy tonga ho azy ny fitakiana ireo antso fanairana tao amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao amp'izay ny familivolena saim-bahoaka ampy ny fampanantenana pokaty ampy ny fampantrana sy fanabadona amp'izay ny lainga sy fitaka rehetra ka tsy mampandroso ny firenena fahalovaina mandraka kehitrindry ny famiretana sy ny fitiavatena fieveranao tompo-toerana fa tsy tompon'andraikitra eto amin'ny firenena ho ny paitantara ary lalaranjatoery raha nitondra fanazavana mahakasika ny hetsika 10 aogositra 2027 mila mijoro amin'ny rafitra misy aza ny fitsarana sy ny tompon'andraikitra isatsokajiny amin'ny fanaovana fanetadiana ny trangana fandatsahan-drato ireny ho kosa ny manamboninahitra misotro ronono ny generaly Ferdinand Sakaromanana ny hetsika raika 50 dia hetsika notaria ny Hervelona Rasalama ny rohatra teny avoloa amin'izao fotoana izao angambavao avitra Sundrabe. De débordement s'amorce dans les rizières. Le président prend peur. Il envoie d'abord les entendrouilles venus spécialement du sud de l'île avec leurs frondes. Ils se mettent à lapider une foule sans défense. Puis intervient l'hélicoptère Mi-8 de fabrication soviétique. Il lâche grenades et mines antipersonnelles. Sabotsy 10 aogositra 2027 niositra ny tena tamin'ny sy ny lalana feno 27 taona androany ny hetsika teny Mavoloa olona 10 ny mahery no namony ainy maro ny naratra nandritra ny tifitra nataon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana manodidina ny efatretsy ny rohatra nakeny amin'ny lapam-panjakana ny filoha teo aloha Zafy Albert sy Risara Andriamandrato no nitarika ny hetsika tamin'ny alalan'ny Hervelona Rasalama toy izao ny zavanitranga mbiao an-tsaina ny hafanampo tamin'izany fotoana zany amin'ny ambaranao hoe tolona izay mahatolona azy tokoa tamin'izany fotoana zany dia noho ny fisiny ny tanjona ny kendrena na nitsehana ny olona tamin'izany fotoana zany dia ny hoe ny fialana amin'izay ny faritana hoe jadona indrindra tamin'ny fanararotana zay nisy ako ny ratsy teo amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny tany amin'ny taona 1320 sy 1920 tany ny FFKM no efa nanao fanakianana mafy ny fitondran'ny filoratsiraka tamin'izany fotoana zany noho ny fahazon'ny fantranavahana sy ny kolikoly sy ny kitrano trano sy ny sisa zay nampiombo ny fahasairana mbahoaka ary taty amin'ny taona 120 sy 1900 lay nitakina ny fanavozana ny lalampandrorenana ny novorina ny tompon'andraiky raha ny mpitarika atao amin'ny 12 dia nilaza ny prime ministre Zanamaso hoe aza mihoatra ny lalamby eo akadimbahoaka na farafaharatsiny
farafahalavitra dia mitatezany tanjombato a dia mijanona satria anomboka ary amin'ny aloloka ely ao a dia efa jaune rouge zareo moa tsy nety fa de hoe tsy maintsy andeha dia mbola ny teneny ihany hoe raha vao mandeha lavitra any ange ianareo ka efa tafiditra jaune rouge a dia rary ny sitsiny raha ohatra ka hiaro ny lapam-panjakana ny miaramila ao Mavoloha. Tenenina Premier ministre Zanamaso ny président Ratsiraka tamin'izany fotoan'izany dia samy nienjana teo ny tady a dia tindona tsy voakosika anaty tantara ny fandatsahana amin'ny samy malagasy tahaka ireny. Tsy nitondra anakaiza nefa ireo tolona nanamarika ny Madagasikara noho ny fitiavan-tena sy ny fikatsahana ny tombontsoa manokany olona iray ka mitory fifankahalana. Vokatry ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-pahefana rehefa tonga eo amin'ny fitondrana zany ny ankolafy politika anankiray dia tsy mihevitra ny tenany loatra ho tompona andraikitra fa manao ny tenany ho tompo toerana. Hanika tsy manao fa tsy ny anamafisana n'le toerany, tsy manao fa tsy ny anapitehana izay manohitra azy na dia manana hevitra mahasoa sy mety mahatsara ny firenena azy. Ary raha mijery ny fiainan'ny firenentsika amin'izao fotoana izao miainga avy amin'izany zavatra hita teo amin'ny tantara zany a dia tena mbola mitoetra izay endrika fifanaovana ankolafy a, fifandirana sy ndeha atao hoe fifanenjanana amina endrika miamahery vaika. Maro ny tranga iverina ho famonoan'olona nafana teto amin'ny firenena. Mivalona toy ny lamba norakofana izy ireny fa tsy misy tohany akory hatramin'izao. Fankalazana sy fahatsiarovana sisa no entina namariana azy ireny. Raha tsy malala ange fa nisy namono raha tsy mandrava hatramin'izao tsy fantatra izay namono azy. Nisy ny von'olona tamin'ny 2009 izay efa nazavain'ny olona niaraka tamin'ny fitolomana tao hoe colonel Charles hoe tsy avany Ambohitsikotra ny olona nitifitra fa avy aty Andamosina, tsy hita ny tohin'le tantara, maro de maro ny zahatra nitranga toatra ny atao asa sinema fotsiny ary indrindra ny eo amin'ny fandraisan'ny ny mpanao fanadihadiana sy ny mpitsara ny andraiky ny tsiraray avy ngamba ny tokony ho jerevana tsara mihitsy satria araka ny lazainao toa mivalina fotsiny tantarany izy a fa de tsy misy ny tohiny. Fitambarana toko politika 12 ny ampy ireo vondrona ara-tsosialy 10 no ny vondrona tao anatin'ny herivelona tamin'izany. Teo ankilany ihany koa ny mpiasam-panjakana 9 alina nanerana nosy ny roso tamin'ny fitokonana sy ny fitakiana ka namaky ny hetsika. 722 mitoy ny hery famoretana sy ny tsy fahaiza mitantana atahorana ny mety sy ny hetsika mahery vaika amin'izao toedra raha izao araky ny fanazavana hatrany. Fa tsy mbola nisy nisitraka ny vola nampanantenay ny fanjakana Andry Rajoelina hatramin'izao. Ny tompon'ny tany nototorana tamin'ilay tetikasa arabe mitokodana mampitohy Antananarivo sy Toamasina hatramin'ny androany. Na ny vola vidin'ny tany na ny vola vidin'ny voly tsy mbola nisy nalohan'ny fanjakana hatramin'izao. Tapidalakale izahay ho ira-ponina sainga manao be marenina ny fanjakana. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Ny 3 novambra 2024 no napetraka ny vady fototra tamin'ny ity tetikasa arabe migodana ity na autoroute mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Nanome tokony flota amin'izay fa onerana avokoa ny vidin'ny tany sy ny vidin'ny voly teo ambonin'ny tany no totorany. Sy volana ty aoriny tsy mbola nisy nahiray aiza nisitraka ny vidin'ny tany sy ny vidin'ny voly. Mbola tsisy nahazo mihitsy ireo rehetra reo na voatototra na tsy voatototra na ny vidim-bokatra. Mbola tsisy nahazo ireo olon'ireo fa miandry. Dia ny tany zany a efa tsy kototsony koa satria ny renirano efa tankina. Tsy kototsony angela izy na ao ambolena mangazo ary. Zay isaka talata zay dia mba te manao taratasy dia mapiditra taratasy amin'ny domaine dia tsy mety foana ozy izy zareo vitanay mihitsy dia ataony manaovandray azao vita ny juridika dia manaovandray acte de notoriété vita ny acte de notoriété dia manaovandray atsainy ohatrany lanitra reo vanina zay vita titre amina mahitsy io tany io fa tonga mipike izy io
de ho lasan'reto autoroute reto fa ny anandray vita titre le tany de moramora ihany ny taratasy nanaovany zareo anazy tao fa ny vidin'le tany no napetrany ao anatin'le taratasy de iny vidina tany iny zany no andrasana satria izy hototofany zareo efa vita piqué daholo midina any iny efa niraisy ny domaine daholo zany prix rehetrarehetra refiny rehetrarehetra fambolenako reo misy vomangabo sisy manontolo navoaka ny arany notification zao ny vidiny fambolenanao ao andranona io zao le notification de efa navoaka ny any misy soniany travaux ingénieur de travaux publics zany soniany de vita io de me numéro téléphone anao zay ozy de zaho tsy manana numéro téléphone fa ny filopoky taninay no atsonao de nameny ny filopoky tany numéro téléphone de any filopoky taninay zany numéro téléphone etsona amoanan'io vidim-bokatra io vidim-bokatra io fa tsy vidina tany de mandraka zao efa 4 volana sy tapany amin'ny 3 volana eo tsy mivoaka fa miandry arirarira fanjakana trany ireto tantsaha ireto rehefa hitaky ny volany lazainy fa misy tsy tomombana trany ny taratasy tsara ny mampatsiahy fa nilaza ihany koa ny filohampirenena tamin'ny fiantombohan'ny asy fa hovitaina alohan'ny farany taona ny 20 kilometatra saingy tamin'ity fandalovana ity manodidina 5 kilometatra eo izao ny asa vita terrassement ny fanadiadiana natao ihany koa ny nahafantarana fa tsy mbola nandray ny volany ireto orinasa manao ny asy ireto fa tsy misy mpividy ny vokatra lavanila nyroso tamin'ny fanakanan-dalana ireo vahoaka atao manambia maro antselitra androany ho fanairana ny tompon'andraikitra mitaka ny sy ny mpividy lavanila sy ny lalam-barotra ho amin'izany izy ireo ankoatr'izay mitotongana ihany koa ny vidiny lavanila ao amin'ny fatra zava atranga izay teratoza ary isy fiatraikany goavana amin'ny fiainana andavanandro ny mponina Andomeratiana sy Andry Rakotomarala 5,000 etsy ariary ny vidiny lavanila maitso raiklao no nijotso hatramin'ny 5,000 ariary ny tanjotsampamokatra amin'ny faritry zava tsy mbola nisy toy izao potika ny fiariana kivy tanteraka ny tantsaha tsy afaka manatanteraka ireo filana fototra tony teo aloha intsony tany indondoza manoloanjany ihany koa ny fampianarana tsy manambola midirana ny zanany an-tsekoly ireo ray aman-dreny tsy vita ny fambany mantsy ny vidiny fa mbola tsy misy mividy ihany koa ny vokatra vidiny lavanila tena nampinavitany ny egny tety tamin'ny fatisambavany tao fatisava tagny tamin'ny 5,000 sy ray hetsy 5,000 sy ray hetsy vidiny kilo raiky maitso fa izy amizao 5,000 ariary vidiny kilo raiky maitso tegna tsy mahaleo sara ny vidiny ara fa tegna sahirana de sahirana vahoaka amin'ny titoan'ity donko azo antignainy fa sampy 300 ny ray aman-dreny afaka mipiditra zaza andeha lekôly satria tsisy vola andeha ampianarana zaza raha ny aty fatisava fa ny mpividy tsy dia hita loatra satria 5,000 zay ny vidiny ara tsy dia mba hitavanao mpividy mba betsaka be zany fa raha leny misisisy an-trano reny misy mividividy amin'ny 5,000 zany ny kilo tsy mahavelony tegna fa eky ny vahoaka tsy arakaraka ny filagnany zavatra ilaigny amin'ny mpivarotra zegny ilay vidiny raha vokatra vanila avy amin'ny tantsaha tsy anisava irery no tsy misy mpividy ny vokatra lavanila any amin'ny tapany atsinana nosy ihany koa nidina andalambe nanao sakan-dalana ireo mponina manoloana ny fitotonga ny lavanila tapaka manoloan'izany lalam-pirenena fa 5 avy ao amin'ny manamby miazo any marantsetra tamin'ny 7 ora maraina teo tsy nisy azo ny mpampiasa lalana ny famezivezena raha ny 2 arany baovao samihafa mandodina ny 2,000 hatramin'ny 3,000 ariary eo ny kilaon'ny lavanila maitso tamin'ny sokafany tsena tany marantsetra sy mananaravaratra nisy ny aza ny filazana fatakalvary ray kilao ny lavanila 2 kilao any antoerana tsy manantsafidy itsony ny mponina fa tsy maintsy mivarotra mora mitaky nisy ny mpividy lavanila izy ireo atao anatin'izao fitakiana izao no miantso vonjy sy manaitra ny tompona andraikitra mahefa ihany koa andray ny andraikiny fa mbola manjavozavo tanteraka ny raharaha eo anivon'ny knapsa hatramin'ny androany na dia efa voatendry aza ny talia jeneraly vaovao teo ny raharaha fanaovana tantela fatrakotra ny volan'ny knapsa eo ihany koa ny raharaha 20 sy 2,000 nilaza ny talia jeneraly fa voaroa andro izay no natongavany ka mbola hodiniany mandalana ny mikasika ireo raharaha na be resaka ireo Jessica Miray sy Manora Andriamalala
ny filakevitry ny minisitra ny faharoany volana aogositra teo no nanendrena ny tale jeneraly Niknaps vaovao vimbina raingonjatovo saingy hatreto mbola manjavozavo tanteraka ny raharaha mafana rehetra eo anivony tsy orinasy ity toy ny raharaha kolikoly izay nandraisana mpiasa ka navoasaringotra ny tale mpisolo-toerana ny raharaha izay namoahana vola be ny taona 2024 izay tsy mbola nisy voavatra amin'izao hatreto ny ato tanteraka ireto raharaha ireto na dia nanaovany syndika ny mpiasa fitakiana azy toy izao kosa ny valitenin'ny tale jeneraly vaovao raha nanontaniana mikasika izay roa andro zay ny akarako teto raharaha 2022 tsy afaka miteny aminareo tsy afaka mamaly aminareo amin'izany satria roa andro any teto misokatra tanteraka ve ny Knaps teneniko anareo hoeninareo zay hoeninareo miandalina satria ao anatiny izay ilay fatokisana amin'ny mpiasa sy ny mpitantana hoe miaraka zany amin'izay zavatra zay hoe ohatrany ahoana ny tokony atao ary ny farany hoe miravina tanteraka ve mbola misy zavatra tsy voatery ho ampy ny zavatra fangatahan'ireo reo mpiasa solo tena mpiasa reo zany fa za kosa dia mametoky na ny metoky an'ny mpiasa fa hiaraka tongavana amin'izay zavatra angatahany izay androany no hoesorina ny sora-baveny tety amin'ny Knaps milaza ny tsy tokony hanaovana tantely afa-drakotry ny tsony ny tahiry-pirenena efa nisy ny tale jeneraly Niknaps ny fifampiresana teo amin'ny mpiasa sy ny tenany ka nanome toky izy fa ampitsahatra izay fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena izay vaovaon'ny trangam-piarahamonina raikitra ny fanenjehana sy ny fifandonana teo amin'ny jolamy tampiadiana sy ny polisy avy amin'ny service anti-gang na ny SAG ny refitra ihany koa ny basy tety Anosipatrana ny folakandro teo vokany jiola 3 lavon'ny balan'ny polisy rehefa namaly sy tsy nanaiky ny tolo-batana afantatra ihany koa fa nisy polisy iray naratra raha ny loharanom-baovao hatrany andalana hanafika mpamongady izy ireo noho izao ny fanehatra tampoka tamin'ny polisy izay navoray angom-baovao mialoha izao mbola hita teny amin'ireo jiola ihany koa moa ny basy izay nampiasany nandritrany izay fifandonana izay vaovaon'ny fanatanjahantena higadona ao amin'ny saranam-piaramanidina Arachar Antsiranana ny sabotsy ho avy izao ny afin'ny lalao nosy na ny Flamme des Jeux des Îles rehefa avy ao Maurice izay nandray ny lalao nosy farany itety ny faritany enina eto Madagasikara ity afo ity aoriany ny fahatongavany ao Antsiranana raha ny hetsika maro samihafa toy ny karnaval sy ny maro hafa ireo atleta sy ireo sangany teo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena malagasy no ilanja izany afo ny lalao nosy izany mandritra ny fitsenana sy ny fitetezana ny faritra tsaivina ny 20 aogositra ho avy izao no anokafana ny lalao nosy ka ao amin'ny kianjany Barea ny lanonana ho amin'ity andihany faraka 12 ity amaranantsika ny vaovao amin'ity hariva ity ny maresaka avy any ivelany maty nisy ny tifitra taoriany ny famiriam-bahoaka nataony ho maly hariva ny kandida ho filoham-pirenena ekwatoriana miatra ny ameana any an-toerana mandritra ny 10 andro raha nambara ny filoam-perinasa na izany tsy zany voatazona ny 20 aogositra izao ihany ny fifitanana Anto Miaratiana sy Andry Rakoto Malala 12 andro tsy ahatongavany Latsabato maty nisy ny tifitra ho maly hariva ny kandida ho filoham-pirenena ekwatorial Fernando Villavicencio atahory ny famiriam-bahoaka nataony tao Quito 7 taona avy amin'ny ery avonina centriste mpanao gazety iry amin'ireo kandida valy mirotsaka ho vidiana amin'ny fiodinana voalohany ny 20 aogositra ary faharoa amin'ny fitsapa-kevitra natao momba ny fifidianana ka iverina ho manana salanisa 3,800 i Fernando Villavicencio raha ny vaovao rehefa izy nivoaka teo amin'ny toeram-pilanonana atao avaratry ny renivohitra tahory ny fampelezan-kevitra nataony izy no isy ny tifitra izao ka ny afara tamin'ny fahafatesany nampiatso maika ka nanatanteraka fivoriana ny araka tamin'ireo tompona andraikitra ambony momba ny fiarovana ny filoha ekwatorial tahory ny otranga io voatazona ny 20 aogositra ny datim-pifidianana saingy nisy ny amena mandritra ny 10 andro any an-toerana ny alohan'ny fifidianana tany an-toerana tamin'ny volana febroary dia kandida be ny tanàna roa ihany koa nisy namondra ny tatitra hatrany tsy vitsy ihany koa ireo mpikambana maromaro miandraikitra ny fanaraha-maso ny fifidianana no nahazo fandrahonana isan'ireo naraha izany mialoha izao tranga izao Fernando sy ny ekipany izay voalaza fa nataona lehibe nandianjola mifandray amin'ny fanondranana rongony izay any amponja amin'izao fotoana izao taorian'ity tranga ity nanapa-kevitra ny ampitsahatra ny fampelezan-kevitra nataony ihany koa i Luisa Gonzalez, Otto Sonnenholzer ary Jan Topic
ny fandarana aona marina araha ny fandarana Global News ary ny orona tsara indray amin'izao mitondra lohateny hoe Vekotina Edge ireo no arainao aorin'izao fotoana ny fampiralambavao izao mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitsondray ary tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko